Mafaly manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo antsika rehetra any an-tokantrano andray mafaly azy nitondra ny hafatra ny Tompo nofy nasehony tamin'ny 8 octobre 2022 8 octobre 2022 fa alohan'izany rehetra zany dia hivavaka antsika hametrahantsika an'izao fotoana izao am-pelantanan'i Jesosy. Andriamanitra rainay amin'ny avo indrindra, misaotra anao lehibe indrindra satria mbola omenao fotoana foana Jesosy hitondra ny hafatra na dia ohaza indraindray Jesosy ny harerahana ny tsy fahazotoana dia fonako aminao zany Jesosy malala, mangataka ny heriny fanainao masina Jesosy hitondra ny hafatra tianao ambara aminay fiangonana, tianao ambara aminay ny olona rehetra fa akaiky tokoa ianao, efa andalana ianao fa zahay no mbola variana Jesosy ka amin'ny alalan'izao video izao kasio ny fonay mpiaino, kasio ny foko, kasio Jesosy mba hiomana mandrakariva izay tsy ho variana intsony satria tsy manana fotoana ianao, efa kely sisa dia ho tonga ianao Jesosy ampiomano mandrakariva izay Jesosy hiambina, hitandrina amin'ny fiverenanao. Misaotra Jesosy. Amen. Alohan'ny hitondrako any nofy dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra Apokalipsy 4:12 andininy 5:12 ka hatramin'ny 12. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: arosoy ny fijinjanao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Dia naroson'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fijinjany ka voanjinja ny tany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy, ary izy niantso ilay nanana fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe: arosoy ny fijinjanao maranitra, ka angony ny sampahom-boaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony. Amen. Eto raha mamakintsika dia ny fijinjana ny vokatra ny tany. Raha mamaky koa tsika ny Matio 4:20 dia manambara n'io fijinjana io, manambara io dia ny fiavian'i Jesosy hanangona ny olom-boafidy rehetra izy manera amin'ny fahazatany efatra izay voalaza amin'ny Matio 4:20. Fa eto indray amin'ity Matio 4:40 dia mbola resaka fijinjana ihany, dia ny vokatra izay ho jinjaina dia vokatra efa masaka. Haleluya. Zavatra efa masaka no alaina fa tsy ny manta no jinjaina. Hitantsika ny anjely eto nitondra sabatra sa ina le lazainy eto, nitondra fijinjana maranitra. Haleluya. Hanangonana andreo vokatra ireo. Ny tany misy vokatra, ny tany tsy iza fa izao tontolo izao, ny vokatra tsy iza fa ny kristianina izay ny homana, ny kristianina izay ny ambina andro manalina, izay no jinjaina, izay no angonina amin'ny fiavian'i Jesosy. Aleluya. Amen. Ka anisan'izany ny voankazo masaka izay voalazana eto, voaloboka, dia ny vary, milazan'izay koa izy ny vary sy ny tsiparifary. Ao Matio ihany koa izy milaza an'io. Amen. Fa amin'ny andro farany no
jinjaina no avana ny tsiparifary miaraka amin'ny vary de nanontany reo olona hoe soronay ve le tsiparifary fa hoy Jesosy avelao aloha avelao hiaraka eny foana de le virjina dala sy le virjina endry io le tsiparifary sy vary rehefa tonga ny fijinjana de lay vokatra masaka le vary masaka no nijinjaina. Haleluya. De izaho sy ianao zay niomana, izaho sy ianao zay miambina andro manalina. Amen. Ka anazavako an'ilay nofy tamin'ny 8 oktobra io nandalo tao anatin'ny hitako amin'ny nofy zany hoe nentin'ny tompo tamin'ny fianakaviana anankiray aho fianakaviana anankiray nitondran'ny tompo ahy de tany aho de rehefa tonga tamin'ny fianakavianao zany dia nisy vehivavy anankiray tonga teo amiko zany le vehivavy de izy hoe andao izy araka aminay aka orange anangona orange efa masaka de izaho mbola namaly izaho mbola miandry olona fa misy olona aka ana de izy andao de ndraso fa hiomana za de mandeha. Haleluya. De ao anatin'ny nofy azavain'ny fanahy masina ao anatin'izay de ny fanangonana zay ten'Andriamanitra nomeko atsika teo ny orange masaka no halain'izy ireo zany hoe hanangona ny endriky ny vehivavy de lay anjely andeha anangona zany hoe efa vonona efa ao daholo efa eo ny tropetra efa itsoka ary efa niraka ny anjely ny tompo Jesosy anangona ny olona rehetra zay niomana amin'ny fampakarana. De za mbola niteny hoe niomana mbola misy olona andrasako nefa fatatsika rehefa Jesosy tonga tsy misy zany andraso zany. Rehefa tonga ny fanangonana tsisy hoe za mbola andeha karina za mbola nao an'izao hitako tao aminaty nofa za mbola miandry olona za mbola miomana. Ny fiomanantsika de dian'izao tsika ny miomana, dian'izao tsika sain Jesosy miomana mampiomana atsika rehetra Jesosy. Haleluya. Mampiomana anao mba tsy ho taraiky tsika amin'ny fiomanantsika, mba tsy andry olona tsika. Haleluya. Tsy andry niza fa rehefa tonga zay fotoana zay de lasa satria raha mbola misy olona andrasanao tsy ho tafakatra zasainao. Amen. Marika zany fa mbola misy olona mbola manahira anazy zany fa tsy ny tenako. Amen. Kaoka atsika samy miomana ary havana malala, aoka atsika samy miomana zany hoe zavatra tiany tompo ambara tao anatin'le nofy de zay hoe ny hiomanako, ny tsy hataraiky ahy, ny fiomanantsika takiany tompo amintsika miomana. Ahoana zany miomana zany? Miomana ny ara-panahintsika, miomana atsika isan'andro miditra amin'ny fanatrehan'ny tompo isan'andro, mifady ny ratsy, miambina tsy ho tafalatsaka. Haleluya. Amen. Zay no tapany voalohany amin'ilay révélation nomeny tompo ato amin'ilay 8 octobre 2022 de omeko atsika koa ny tapany faharoa satria atran'ilay scène nitondra ny tompo anankitelo no hitako amin'ilay nofy. Haleluya. Ty voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany de miveriny tondra ny tapany manaraka. Amen.